Zay amin'izay dia avy nita trambo kely Jesosy. Dia nisy vahoaka marobe nanantona azy. Fomba ny vahoaka moa io. Fa ity toe-javatra ity dia toe-javatra mahonena sady mahafinaritra indrindra. Satria nisy lehilahy mpanapaka anankiray. Dia nikohaka teo an-tongotra Jesosy izy. Ny olany dia zao marary mila ho fatiny zanany vavy, Jairo ny anarany. Dia rehefa nikohaka teo an-tongotra Jesosy, Jesosy eo, marary ho fatiny zanako. Fa izao mitenena ihany dia ho sitrana izy. Toe-javatra mampalahelo hoe mananjanaka marary izany. Fa mahafinaritra an'izy ity dia le finondry fa hoe raha miteny fotsiny Jesosy dia sitrana ny zanany. Ary amin'ny andiny manaraka ary izy. Dia rehefa tonga tao an-tokantrano n'ity mpanapaka ity Jesosy, maty izy. Kanefa rehefa tonga tao Jesosy dia nampiasa ny fahefany manoloana ny fahafatesana izy. Ary rehefa nampiasainy izay fahefana ananan'izany manoloana ny fahafatesana, izay tsy azo ny fahafatesana sakanana, manasanao anasan'izany tantara izany mahafinaritra. Luka 5 dia atomboka amin'ny faha 1:20 dia toy izy lavabe makany. Fa rehefa nampiasa ny fahefany manoloana ny fahafatesana Jesosy dia resy ilay fahafatesana, nitsangana ilay zazavavy. Ry namako isany, amin'ity andro ity mety mandalo toe-javatra mafy ianao eo amin'ny fiainanao. Mety misy olona marary, mety misy olona efa eo ambavahoana ny fahafatesana. Fa izao ain'Andriamanitra no nampiasa ny fahefany nanoloana ny fahafatesana tamin'io fotoana io. Mino koa androany azon'Andriamanitra ampiasaina ho anao koa izany fahefana izany raha mino ianao. Miantso an'io Jesosy io. Fa azony atao mampiasa izany fahefana izany ho anao koa androany. Atso izy, asao izy, fa ho hitantsika fa ampiasainy izany fahefana izany. Tianao ve ny ampiasain'Andriamanitra, ampiasainy Jesosy ny fahefany izay tsy azo nininona sakanana izany ho anao androany? Raha sitraka izany, manasanao hiaraka iombona vavaka isika mba hahatonga ny sakatsakana rehetra izay mety tsy ahafahan'io Jesosy io mampiasa ny fahefany manao. Andehantsika hivavaka ho amin'izany. Ray malalo, anananao fahefana. Fahefana izay tsy ananan'izao tontolo izao. Fahefana izay tsy azon'ny fahefana izao tontolo izao ho sakanana. Tanteraha ho amin'ny isam-batan'olona izany fahefanao izany. Ka napatapaka ny fahefany ratsy eo amin'ny fiainanay. Mety misy manana olana ao an-tokantranonao. Mety misy manana aretina sarotra sy tranony, fahantrana maro isan-karazany. Mangataka izay ilay fahefanao avy any ambony, anatapatapaka izany fahefany ratsy eto an-toetamina izany. Ka ho tsapanay manomboka izao fa noho ilay fahefana avy aminao dia olo-tsambatra izahay, olona vita fihavanana aminahy. Tsy namany ratsy izahay, tsy naman'izao tontolo izao intsony izany, fa zanakao lahy sy zanakao vavy miandry ny fiavianao
ampifaliana eo amin'ny raolanitry. Mino izahay fa raha mbola tsy tapitso vavaka izao dia efa atsapa izany fahefanao izany. Tononona ny vavaka amin'arinao Jesosy. Amen.